ahoana mariny ty politika an'laingy ty e. Lasa solo-tsakafo ho an'ny vahoaka malagasy amin'izao ny fianona ny laingy avy amin'ny mpitondra. I Rajoelina zay nilokaloka mafy fa ny fampandrosoana zay tsy vitan'ireo mpitondra ny fandimby tao anatin'ny 90 taona nazahoana ny fahalevantena dia ovitainy ao anatin'ny 5 taona. Ny revidrevitra ny tehaka tao amin'ny Haino Amanjerim-Panjakana RNM STVM tamin'ny 2 ny volana Desambra taona 2024 izay nilazana io. Iza mono anampotoko hoe olona toy izao dia ilay zalainga satria firenena no tantaniny. Ity matsy no fanazavana nataony tamin'io raha niatrika ny Filomary Karavalomanana. Dia manome toky ianao vahoaka malagasy fa iova ny tantaran'i Madagasikara ary hotratrarina ao anatin'ny fotoana fohy ny fampandrosoana tsy vita amin'ny mpitondra ny fandimby tao anatin'ny président Ravalomanana ho ataoko ao anatin'ny 5 taona. Mazava amintsika rehetra angamba ny fanazavana izay nataony teo izay. Ny fampandrosoana tsy vita tao anatin'ny 80 taona nazahoana ny fahalevantena dia ovitaiko ao anatin'ny 5 taona ary isan'izany ny fitondran'ny Filomary Karavalomanana hoy izy. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe izany tokoa ve no zava-misy amin'izao? Ndao ary zerentsika mazava tsara ny zava-misy ka anamafisana fa solo-tsakafo ny malagasy ny laingany mpitondra ankehitriny. Mazava ity tatitra izay navoaky ny FMI na ny Fonds Monétaire International tamin'ny taona 2014 ity. Firenena miisa amanjatony izany hoe manodidina ny 1.7 no nalatry ny FMI araky ny PIB na ny vola miditra any am-paosiny tsirairay. Amin'ireo firenena miisa 1.7 ireo dia nitazona ny laharana fa 2.3 i Madagasikara tamin'ny fitondran'ny Filomary Karavalomanana. Mazava ny voasoratreto fa firenena miisa 40 be izao no manelanelana any Madagasikara sy Rwanda tamin'izany. Teo amin'ny laharana maneran-tany io resantsika io. Raha laharana fa 2.7 kosa no nisy an'i Komoro. Midika ireo tarehimarika ireo fanandroso ary tsy mena amitaha tamin'ireo firenena nandroso tany ivelany ny toerana misy an'i Madagasikara tamin'ny taona 2020 izay nitondran'ny Filomary Karavalomanana. Niotra lavitra ireo tarehimarika ireo ve no misy an'i Madagasikara aty amin'ny taona 2020 izay nitondran'ny Rajoelina ny firenena? Aleo angamba ny tatitra trano ilaza amintsika fa mpitondra miaina amin'ny politika ny lainga no mitondra ny Madagasikara ankehitriny io. Ny taona 2020 izany hoe iany Rajoelina no nitantana ny teteza mita taorian'ny fanonganam-panjakana izay nataony. Niemitra laharana misa 2 i Madagasikara izany hoe isan-taona dia very laharana iray i Madagasikara tamin'ny fitondran'ny Rajoelina teo amin'ny laharana maneran-tany. Nolazaina fa hoe nisy ny asa vita toy ny sekoly sy ny hopitaly izay lazaina fa manara-penitra kanefa izy ireo aza tsy samy sabotenao fa manao evasanina isaky ny marary. Io laharana io dia mana-pirofo fa miemitra i Madagasikara. Ity anefa ny fampanantenana izay nataony tamin'ny fampelezan-kevitra io. Dia ireo firenena rehetra izay hitantsika teo hoe mihoatra ny Madagasikara, ny Komoro ataontsika fa 1.20 any aorianantsika, fa Madagasikara fa 1.20 any alohan'ny Komoro. Ny arandrehetra na eny tsara ngamba ny fianazavany teo. Ndao ary ho zerentsika izany hoe Komoro lasa fa 1.20 aorianan'ny Madagasikara izany. Ny taona 2020 no ndao raisintsika izany hoe eritaona nandraisan'ny Rajoelina ny fitantanana indray ny firenena. Mazava ny tatitra eto fa firenena mitazona ny laharana 10 plus pauvre na farany manitra indrindra maneran-tany i Madagasikara. Hitantsika tsara eto fa tsy misy anarana hoe Komoro mihitsy navoaka ny banky iraisam-pirenena eto. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe mandroso ve izany isika sa miemitra? Tena menatra anao ary fireneko dia mbola sa ilaza ihany ve hoe mandroso isika raha ireo tatitra navoaky ny mpamatsy vola ireo? Délestage, insécurité
somazy sy ny maro hafa hita eto avokoa amin'izao dia hoe mandroso ny firenena fa feno sekoly manara-penitra sy anao teleferika rajoely mba amenatre dia hoy ny mpanao politika hoe tsy iova mihitsy ny fiainan'ny malagasy tsy apiva ny fiainan'ny malagasy mihitsy zany satria nahoana izy mbola alohany eo avy amin'ny daholo ange zavatra rehetrarehetra mipotra ny ministra zany ange manao zavatra teneniny zavatra mibaikobaiko no azo ny ministra manao zavatra teny eritrereto fotsiny raha hoe teleferika zany ve misy ilana an'izany veto Antananarivo io teleferika inge ka fandehanan'ny olona mandeha makany any amin'ny tenibohitra ray mepita any amin'ny tenibohitra ray any amin'ny lanizy fa raha eto Antananarivo no asianao teleferika ohatrany tsy matotra tsisy famatorana le teleferika ataonao nefa ny vahoaka tsy mihinan-kanina ny jiro araka ny teninao teo tsisy indrano mbola mialatsiny amin'le fitenenana fa ranodiky no an'ny olona no an'ny vahoaka amin'izao fotoana izao zany nefa tena fanapozinana vahoaka mihitsy zany fa raha io no atenaina mialatsiny aminao ary vahoaka fa azany tenako narina fa nyteniko fa tsy avita nininona ho an'ny malagasy io tsy teraka nininona ho an'ny malagasy ny fanovana gouvernemanta sy ny fisiny indrindraindrindra ny fisiny io filoham-pirenena io zay ny taoko hoe manaraka mba hafidio tsara zay mba olona fidiana fa aza de miady loatra nyty bogosy hoe sy ny karazany ty fa aloha izay tsy havita ninino tsy hanova ninino na hanova gouvernemanta injato inarivo ary izy na hanova prime ministre injato inarivo ary izy ny eo ihany ny eo tsy hanova ninino raha tsy izy mihitsy ny miala tsy sevitra marina mihitsy izay voalazan'izay tsy misy azo antenaina izany amin'izao fitondrana izao raha mbola io filoham-pirenena io no mitondra any Madagasikara politika n'lainga no iainana eto iza moa no tsy mikaikaika amin'io resaka jirama io amin'izao ity matsy no fanazavana nataony tamin'ny fampelezan-kevitra zany hoe raha ho atao zany io UEMU tsy tsony de lestage mety tsy akatra tsony ny vidinjiro tahaka ny anantsika amin'izao fotoana izao ve raha hoe io UEMU no ampiaritsika misy vahaolana ho amin'io nandritra ny telo taona sy tapany no nirahako ny asa tamin'ny General Electric io no mpamokatra herinaratra betsaka indrindra maneran-tany orinasa amerikanina izy io ary efa niveriny vahaolana rehetra zay efa misy ny vahaolana hoentina amin'izany ary efa hita ny vahaolana hoentina amin'izany abidinana ny herinaratra dia mipetraka ny fanontaniana hoe mba nankaiza ary io orinasa General Electric Americana io tao anatin'ny telo taona mahery kely nitondran'izay fa manjaka ilay delestage ankehitriny lainga fitaka izay no hita sa ve io jiro tapaka lava sy rano tsy misy amin'izao io ilay fanosoana tsy vitan'ireo mpitondra ny fandimby teto ka notratrariny tao anatin'ny heritaona monja tsy sarotra ny mametra-pelana rehefa tsy voafehy ilay vitan-tanana mifatratra any mpitondra teo aloha ambara fa tsy nijery ny fahanteran'ireo fotodrafitrasa ny lesiko fa ny mpitondra ankehitriny dia tena efa miasa sy mitady vahaolana tsy mitsahatra tsy vao izao enefa iany rajoela no nitondra ary ny teteza mita no isan'ny tena tsy nikojakoja fotodrafitrasa teto angamo tsy adidiny mpitondra fanjakana no mamahany olana misy no ireharehana fatratra hoe manarina ny simba dia voizina entina andokana ny rajoely ny zava-misy ankehitriny fandroany vao isy filoham-pirenena hitsidika ifotony indray ity toby famokarana herinaratra ity amin'izao fiatomboany taona 2024 ity izany hoe efapolo taona taoriny nitokana ny filoha dideratsiraka azy tamin'ny taona 2027 dia hoe androany indray izany vao mba isy filoham-pirenena ijery izay tena zava-misy marina ao amin'ity centrale hydroélectrique any Jirama ao Andekaleka ity dia ny filoham-pirenena ankehitriny tsy hoe anangana toby famokarana herinaratra vaovao any Andekaleka ny fanjakana rajoely fa ny fahasimbanana nateraky ny fipoahana sy ny famaiza ny transformateur izay niteraka olana no nareniny saingy ny filoha no tonga ioeraoera idoka tena toy ny papelika any Andekaleka entina milaza fa miasa ny fanjakana dia mipetraka ny fanontaniana hoe anga ny fantongavany rajoelany no amahany olany delestazy tsy ny teknisiana ve ny tokony asa amin'izany
dia mbola iain'ny politika n'laingety foana ve isika? Eno ary malagasy fa ahoana mariny? Ahoana mariny?